Momba ny laharam-pahamehana apetraky ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM. Hoy ny filohan'ny SMM vaovao, ny mpitsara Clément John androany. Eo aloha ny famerenana ny asin'ny fitsaragna, izay efa very tanteraka tato agnatin'ny 10 taona teo eo izay. Fa eo ihany koa ny fametrahana ny tany tandalana, izay efa nikirizan'ny SMM Rangoela. Ny laharam-pahamehana ato amin'ny sendikan'ny mpitsara moa dia mbola tsy dia miova loatra. Satria mbola mijanona amin'ny fanajana, ny fanjakana tandalana, famerenana ny hasin'ny fitondram-panjakana na restaurer l'autorité de l'État. Raha voalany zany tena koa voaka official ny résultat tsy maintsy manangana ny bureau. Satria ny bureau moa ato amin'ny araka ny statut andin'ny 7/10 ny statut-nay dia tendrena ny bureau vice-président maromaro, de secrétaire général, trésorier sy ny sy mpanolotsaina. De après zay zany vao miantso ny fivoriam-ben'ny mpitsara rehetra eto Madagasikara handanina sy ankatoavana an'izay mpikambana vaovao amin'ny bureau zay sy ny fandaharana asan'ny bureau vaovao. Tsy hivigna fa ny mpitsara Clément John no voafidy filohan'ny sendikan'ny mpitsara manerana ny Madagasikara araka ny vokatra ofisialy ny fifidianana izay natao tamin'ny Zoma.